22. Miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao ho antsika izay manaraka dia tonga soandray aty amin'ny toy ny programa eto amin'ny pejin'ny fiarahamonim-pirenena malagasy avoria. Raha hitsofoka amin'ity hariva ity indray izany tsika dia hijery mahakasika ny mpiaro ny zon'olombelona dia izarantsika roa ny programa izany ka ny tapany voalohany dia manomboka amin'izao fotoana izao. Ny tenako moa izany dia Stefana Raharjona avy ao amin'ny ONG Natural Justice izay handrindra ny fotoana amin'izao dia koa satria saray mifono 3 arivo dia aoka isika hanaraka fandaharana video kely mahakasika ny fokon'olona sy ny zo ara-tontolo iainana mba ahafahana mampiditra antsika ny resadresaka. Dahoary. Zavatra toy ireny zany zavatra sarotra reny, sarotra dia sarotra mizereany reny. Olana mateti-pitranga ary amin'ny filazam-baovao sy ny haino manjiry saika isan'andro ny resaka adi-tany eto Madagasikara. Ary matetika ao anatin'izany ihany koa ny hoe fokon'olona mitaraina momba ny voka-dratsy ny tetikasa fampandrosoana tanterahana ao amin'ny faritra misy azy. Mazana nefa dia tsy fantatra ny fiafaran'ireny raharaha reny. Tolefo ho azy eny fotsiny. Tsy misy fampahafantarana mazava momba ny lalàna ny feny an-daniny sy ny ankilany. Efa matotra amin'ny tany sy ny harena voajanahary tokoa mantsy ny ankamaroan'ny fiainana andavanandron'ny Malagasy, na ny asa fivelomana, na ny fanafody, na ny fomba mampanao samihafa. Ny fokon'olona araka izany loha laharana ny fahafantarana ny toe-java-mitranga eny ifotony, indrindra fa ny mety tsy fanarahan-dalàna na famotehana mety mitranga. Izy ireo raha teo no matetika iarahan'ny voka-dratsiny ireny voalohany. Izany indrindra mahatonga fokon'olona maro miditra tsehatra ny fiarovana sy fitakiana zony manoloana ny fanatanterahana tetikasa fampandrosoana toy ny fitrandrahana harena voajanahary, fanorenana foto-drafitrasa, fanatanterahana asa tsy misy dinika mialoha. Mety olon-tokana, mety ho fondron'olona, mety ho fikambanana miara-miasa amin'ny fokon'olona no mitaka ny zony ara-tontolo iainana. Na io zo fototra mifandraika amin'ny tontolo iainana, toy ny zo amin'ny fananantany sy ny harena voajanahary, zo amin'ny fanjari-tsakafo, zo hisitraka rano madio sy ny sisa. Na ihany koa zo mifandraika amin'ny fifampitondrana, toy ny fandraisana anjara amin'ny fakana fanapahan-kevitra, ny fanarahana ny fanatanterahana izany, ny fahazom-baovao ary ny fangataham-pitsarana. Anisan'ireo mpiaro ny zo ara-tontolo iainana ny fokon'olona ary ny vokatry ny asa ataony dia mitondra vokatra eo toerana, eo amin'ny sehatra nasionaly na koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nisy fifanarahana iraisam-pirenena maro no ratovin'i Madagasikara miaro ny zon'ny fokon'olona ary efa voarakitra ao anatin'ny lalàna velona ny sasany amin'izy ireo. 12 kilometatra mialana ambositra misy ny foko Tantalaky, komina Andina. Eto amin'ity tanàna kely Nampiringa ity no misy ny fitrandrahana Amazonita izay isian'ny fifanolana ny eo fokon'olona sy ny mpitrandraka. Araka ny lamina mipetraka rehefa misy fitrandrahana toy izao dia misy mibokona andraikitra izay mamaritra ny adidy ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy tsy maintsy tanterahan'ny mpitrandraka. Tsy arakarak'izay nefa ny zava-mitranga. Satria tao anatin'ny 20 taona nisian'ny fitrandrahana teto dia maro ny voka-dratsy nateraky ny tetikasa ka io mampitaraina amponiny io. Ngay dia mahatsiaro maty koa satria sy ohatsa nisy ny kariera dia mba netinety ny fampoliana vary fa sy efa nisy ny kariera dia laky ny lakan-drano totitra sy miasa izy dia henonay fa ho hoay ireny rano dia mivariny ary varatra ary ny rano dia na dia kesana fafy aza dia mihahy ny teninandro ao satria ny rano tapaka tsy ary andrapahanana ny kariera satria ndreny ny rano ireo agnatin'ny kariera dia stoniny amin'ny raha iny dia ary morogno ary fa raha ny tokony ho anay dia ny vary lasaka dia lasaka satria sa mety ny vary le tsy misy rano. Le vary makatra hila ho 3 kidoro ray kidoro makatra tamin'ny teo. Ny ato ny fitrandrahana rehefa napiakarana fitsarana ny raharaha, saingy tsy no ilay fitarainana mikasika ny lakan-drantohina kosa napiakarana izany fa no nitrangana alabato. Olona 5 no nampidirina ponja tao anatin'izany ary anisan'ny tompon'ny tany misy ny toerana fitrandrahana izay nanova ny mpitrandraka fifanarahana. Rehefa nyenso ny jery ny an-daniny sy ny ankilany fitsarana dia navotsitra ireo olona 5 voapanga. Raha ilaza mahakasika ny Andina antsika dia ho bangoko zany satria ny raharaha zany mbola misy ny tsy afa-po, mbola nanao fampakarana ary zo feno zany anatin'ny lalàna. Satria andiana fokon'olona be dia be miady amin'ny olona anankiray. Le olona anankiray kosa tsy mety arovana ny zony satria ny lalàna dia miaro ny olona sy ny fananana. Izany hoe tsy mety jerena inona ny azo atao
tsika koa moa ao amin'ny article 152 250 raha tsy diso ny fitadidiko ao amin'ny lalam-panorenana dia ny fokon'olona no tompony fampandrosoana eny amin'ny commune eny amin'ny fokotany ary ara-sosialy na ara-ekonomika. Fotoana fotahoriana izay nisy namono teny an-tsena ilay tompony tany ary niditra hopitaly nandritra ny andro maromaro. Tsy fantatra na mifandray amin'ny raharaha fitrandrana ny zava-nitranga fa mbola mitohy ny fitakian'ny mponina sy ny commune hatreto. Ny fitarainana napetraka tamin'ny mpitrandraka sy ny sampan-draharaha samihafa mikasika ny lalan-drano tohiny mbola tsy nahazoana valiny. Ao Antsirabe, lazaina fa renivohitry ny rano dia fanta-daza amin'ny vokatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Saika mivelona amin'izany avokoa ny ankamaroan'ny mponina ao. Anisan'ny vokin'olona eto Andranobe. Vao tsy ela akory izay nahazo loka lehibe Equateur Prize 2020 ity toerana ity no niezaka fiarovana sy fitantanana ny farisy ny arena voajanahary ao aminy mba ho lovain-jafy sy ho fandrosoana ny fotony. Profo mivaingana amin'ny faritra ifampivelomana ny eto Andranobe, ny tany mamelona ny olona ary ny olona mamelona ny tany. Tamin'ny Oktobra 24 anefa no nanomboka ny ati-tany teo amin'ny commune sy ny fokon'olona. Nambara tamin'izy ireo fa nanao fifanarahana fampanofana tany tamin'ny orinasa Sokota Agriculture ny commune ary omena ny orinasa ny fahefana feno amin'ny fitantanana azy. 420 hektara ny refin'ny tany nanaovan'ny commune sy ny orinasa Sokota fifanarahana ka tafiditra ao anatin'izany ny tany 520 hektara misy trano fonenana 7, lava-drano, tany fambolena voasa sy misy vola isan-karazany ary sekoly fanambeazana fototra iray izay niorina tamin'ny alalan'ny tombotsoa ampitantanan'ny Farina Andranobe. Empolo taona eo any nipetraka teo amin'io tany io, niasa sy rajary amin'io tany io. Ao anatin'le 520 hektara. Tamin'ny taona 770 dia nanao fangatahana ny fokon'olona. Tan'izany ako, ty aho tamin'izany. Dia lavin'ny fivondronana, fa hoe mbola izy fantarana ny fiopira sy fambolena ny fivondronana. Dia niasa sy rajary teo ihany ny fokon'olona. Tsy akasitrahan'ny fokon'olona ny fifanarahana ka nanao fitokonana izy ireo. Rehefa tsy nahomby anefa ny famahana olana tamin'ny fanelanyelanana nataon'ny fanjakana ifotony dia nampiakarina fitsarana ny raharaha. Ny antso fanampiana avy amin'ny firaisamonim-pirenena SIF nasiatra iombonana ho an'ny fananantany ny fokon'olona. Ny fanampiana angambany dia eo amin'ny lafiny hoe fahalalana ny lalàna ray, fa ny fanampiana koa hoe mifanotrana, mifampiaro satria nisy fampitahorana, nisy antojay tamin'izany fotoana izany. Mitenin'ny opinion zay hoe misy ohatr'izao ny voalaza ny lalàna, aiza ho aiza ny droan'ilay olona rehefa tsy mifanaraka satria nitady ihany ny hoe fifanarahana dia tsy nety dia nentina tany amin'ny fitsarana izy satria any amin'ny fahefanam-pitsara ny tokony hanana. Fa iny moa mbola eny amin'ny fitsarana zany ny raharaha dia omena eo ihany ny mendalana zany ny mahakasika an'izay fa les conventions eo amin'ny commune sy ny Sokota no misy zavatra hitan'ny sifa ohatrany hoe tsy manara-dalàna. Mbola eny anivon'ny fitsarana moa ny ady amin'izao fotoana izao fa ny zavatra azo teneniny hoe afaka miverina teo amin'ilay toerana ilay olona raha tsy diso hatramin'izao aloha. Marihana fa ny resaka hoe any foana mantsy ny olona hoe nareo tsy tia fampandrosoana daholo na ny orinasa na ilay olona mipetraka amin'ilay toerana. Fa izay nahita hoe aradrariny kokoa ilay olona efa mipetraka ela teo amin'ilay toerana tokony ho jerena. Ary satria tafiditra ao anatin'ny raharaha ny tany manamorana fary izay tantanan'ny VOA Tamia dia niditra tsehatra ihany koa ny tompona andraikitra eo anivon'ny faritra. Misy fiantraikany be da be amin'ilay fomba hitantanan'ny vondron'olona ifotony fary ilay olana disadisa misy eo amin'ilay tany. Na leo amin'ilay resaka page géométrique raha voakitika ohatra dia misy fiantraikany amin'ilay fitantanan'ny VOI n'ilay fary izay. Dia any zany na ilay resaka fanaovana ny sonian'ny boky nandraikitra amin'izao misy ifandraisany amin'ilay izy. Efa nisy ihany moa ny fifandiniana teo anivonay sy ny eo amin'ny sampan-draharahan'ny tontolo iainana dia resahana tamin'izay hoe efa tsy ho voafaritra ihany ny page géométrique, maninona tsika raha hanao projet hoe ambolena bambo zany manodidina ny fary farafaratsiny zany mba misy limitiny ilay izy hoe hatreto no azon'ny olona ampiasaina. 70 kilometatra mialana Antananarivo no misy Antsazobaniry, commune Ambomiadana, Fokotany Mandriana, toerana mahafinaritra. 720 hektara amin'ny toeranao dia tantanan'ny fokon'olona izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana atao hoe Tsarafara.
ao ny ala voajanahary misy ny biby sy ny zava-maniry isan-karazany, ao ihany koa ny alamay izay novolen'ny fokon'olona azo ka miverina tsikelikely ny endriny ankehitriny. Tao anatin'izay taona maromaro satria efa nanomboka tamin'ny 4 ny tantananay fokon'olona ifotony an'le toerana manodidina anay dia maro ary tsy mora ny dingana ny ainanay fokon'olona tamin'izany satria nisedra olana izahay tamina atao hoe fianakaviana mba tsy tenenana hoe olona ray. Izay nahita ny ezaky ny mpikambana ary efa lehibe ny voly azo nandrakofanay ny toerana jarianay dia tonga izy ireo niseho ibodo naika ibodo an'ilay asa sarana. Mariana etoana nefa fa izahay raha mitantana misy ny boky nandraikitra tamin'ny ministera ary eo ihany koa ny fifanarahana maro izay ataona hoe manara-dalàna satria ny ministera tompon'andraikitra mihitsy no manasony miaraka aminay amin'le famindram-pitantanana ary tsy famindram-pitantanana natao atsokosoko fa nanaraka ny dingana rehetra hatrany amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony ary efa natateraka n'ilay atao hoe ritualisation izay fiantsoana vahoaka manam-pahefana nanolotra pahabe maso fa tsy atsokosoko zany fitantanana izany. Mampalahelo nefa ankehitriny dia mahatsiaro tena matiantoka izahay satria memiravoravo tanana satria dia le olona mahita ny tombontsoa anay ankehitriny dia lasa mibodo. Tany mirefy 30 hektara no isian'ny fifanolanana. Tsy avelan'ilay olona miditra ao amin'ny toerana mpikambana ao amin'ny VOI tsara fara ary matahotra ihany koa na ny hiditra ao amin'ilay faritra ny toerana iadiana azy. Andriakely no anaran'ilay faritra ifanolanana raha ny voalaza ny VOI tsara fara sy ny lehibe ny ala ary tafiditra tsara ao anatin'ny faritra misy ny famindram-pitantanana. Tsy Andriakely kosa ny anaran'io toerana io fa tafiditra ao anatin'ny faritra tsara honenana raha ny fihevitra ilay olona mibodiny tany. Tsara honenana izay angatahantitra ny foiben'ny fananantany ka nangataka ny fanesorana ny VOI tsara fara amin'ity toerana ity amin'ny fitsarana izy. Roa taona izay no isian'ny fanolanana. Rehefa izay dia nidina ifotony ao amin'ny fitsarana niaraka tamin'ny sampandraraha-paritra amin'ny sahana ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ary ny solotena ny fananantany sy ny fandrefesantany. Nijery ny faritry ny tany voakasika izy ireo ary niaino ny hevitry ny andany sy ny ankilany. Rahantsika mahita moa izany fa efa mihasimba tokoa ny tontolo iainantsika eto Madagasikara. Ka eto dia manao ansoavo amin'ny fiarahamientan'ny olom-pirenena tsirairay avy satria andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy ny fiarovana sy fikajiana ny tontolo iainana. Mpitarika sy mpandrindra ihany ny ao amin'ny foibe-pahatry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy fa tsy ho vitanay samy rery izay. Dia manamafy hatrany efa fiarah-miasa antsika avy any fotony, ny fokon'olona ny fotony, ireo vondron'olona ifotony, ny fangatahana ny fokon'olona mba hanome ny information amin'izay resaka mety hoe endrika tsy fanarahan-dalàna na famotehana ny tontolo iainana. Anankiray koa izao hoe raha misy resaka fitarainana tontolo iainana na hoe plainte environnementale. Ohatra hoe misy fanamboaran-dalana simba, ny rano indray nefa avy amin'ilay fanamboaran-dalana ohatra makany amin'ny tanibarin'olona. Potika indray ny sehatra fihariana vary amin'izay fotoana. Dia eo izany no angatahana ny tena hoe mba hiasurena le olona amin'izay fotoana izay hoe mba tsy mivoaka izany le sorsa hoe rinona zahonay ny loharano-kevitra hoe nanao an'izao ranonary mba hialana amin'ilay tahotry ny olona amin'ilay valifaty. Mbola maro tokoa ny sakana tsy ahafahan'ny olona miarona mitaky ny zony na ny rariny am-pilaminana manoloana ny tranga izay mety manohitohina azy sy ny tontolo iainany. Zava-misy ary fantatry ny maro fa matetika tsy resahana ny fisian'ny endrika tsindry. Fampitahorana, antsotsay samihafa mety manery ny fokon'olona angina na hiaritra ampahanginana ny tsirariny na ny tsy fanarahan-dalàna misy. Antony maro mahatonga izany. Eo ihany mety tsy fahafantarana ny zony sy ny fahafantarana tokony atao rehefa misy zava-mitranga ny fotony fa io indrindra koa ny toe-javatra toy ny tsy fangaraharahan'ny rafitra sy ny fomba fanapahan-kevitra, ny fanararotam-pahefana, ny tsy fanarahan-dalàna, tsy ampy ny antoka omeny lalàna andreo mpiaro ny zon'olombelona sy zoara tontolo iainana na ihany koa ny kolikoly. Ery lehibe tsy azo idivirana ny fanapahan-kevitra sy fanatanterana ny asa fampandrosoana lovain-jafy anefa ny fokon'olona. Ny fankatoavan'izy ireo izay mifototra amin'ny teny irany no isa miantoka amin'ny fandrosoana ny asa na tsy. Ka andao ifampihaino sy ifampitsinjo mba tsy ho tavela fara ny fandrosoana lovain-jafy ny fokon'olona miaro ny zony sy ny soa iombonana. Eny, araka ny hitantsika teo dia nisy horonan-tsary kely nampiseho antsika mahakasika ny fokon'olona miady ho an'ny zony ara-tontolo iainana.
Mialohan'ny hanomboantsika ny fotoana angamba dia tsara ny hifahampafantarantsika amin'ny olona tonga manatrika eto ka omeko ny madama Entsoa Randrianasolo ny fitenenana. Misaotra tompoko amin'ny fitenenana dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Ny tenako dia Entsoa Randrianasolo, misolo tena ny fikambanana Liberté 32 amin'ity anio ity. Misaotra madama Entsoa. Eo akaiky madama Entsoa indray dia manana ny monsieur Aganiaina Rabezanahary tsika. Afaka miteny mombamomba anao kely ve ianao monsieur Niany? Sotranao Stefana, ny anarako Aganiaina Rabezanahary avy amin'ny fikambanana iray atao hoe Divers Unitaires. Izy io dia fikambanana mbola vao tanora tokoa, vao tamin'ny herintaona 2020 no niforona, dia miompana kokoa amin'ny ady amin'ireo fanavakavahana ny olona rehetrarehetra. Sotranao monsieur Iaga. Ary ny fampidirana ny olana farany miara-miresaka amintsika eto dia tsy iza akory fa madame Fara Malala Rakotoarisoa izay mivory en ligne amin'ny Zoom. Afaka mba miteny kely momba anazy ve madame Fara Malala Rakotoarisoa azafady? Mety mbola manana olana kely angamba ny namantsika amin'ny le connexion na koa hoe ao izy fa tsy mandeha ny micro. Madame Fara Malala nge azafady sao dia mba afaka activenao le micro sy le caméra dia manao introduction kely amin'ny olona azafady. Eny ary mandra-piandry ny namantsika angambany dia ho ampidirina antsika tsy moramora ihany ny programany andro androany. Aorianan'iny oronan-tsary kely iny izany tsika dia misy présentation kely mandeha. Aorianan'iny oronan-tsary iny izany dia misy présentation kely ataontsika mba ahafahan'ny olona tsirairay avy makafantatra hoe inona ilay votoatin'ilay resaka. Aorianan'izay teny fampidirana kely izay dia hanomboka an'ilay fifampiresahantsika. Aorianan'ny fifampiresahana voalohany dia hisy vidéo ihany koa izay hozarain'ny namantsika vao amin'ny Divers Unités mahakasika ny mpiaro ny zon'olombelona. Aorianan'izay dia hitohy ny tapatapa sy ny fifanankalozana tsika. Aorianan'izay dia misy namantsika ihany koa avy amin'ny UNESCO madame Geralter izay hizara ny zavatra ataon'ny zareo. Ary farany itsika dia hiafara amin'ny fifampiresahana amin'ny olona izay manatrika na izay tonga manatrika eto na izay manatrika antsika amin'ny aterineto. Eny ary hanomboantsika ny resaka angambany dia hampiditra fampidirana kely tsika mahakasika ny zon'olombelona. Allô? Ialana tsiny kely amin'ny tsy fahatomom-baonana ara-teknika. Eny araka ilay resahantsika teo moa izany dia ny resaka ataontsika an'io dia mahakasika ny fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona manoloana metraka fitoriana. Raha naharaka tsara an'ilay vidéo teo tsika dia tsy inona akory ilay izy fa mpiaro zon'olombelona daholo ilay hitantsika ireny dia tsy iza fa ny fokon'olona izay miasa eny fotony miaro ny zoara tontolo iainany
ao anatin'izany asan'izany izy dia sady miaro ny zontsika etỳ ampovoantany no miaro ihany koa ny zon'ny zareo eny fotony. Mba hampidirana ny resaka dia fanontaniana mipetraka foana hoe iza marina ireo antsointsika hoe mpiaro zon'olombelona. Araka ny famaritana eken'ny be sy ny maro dia ny atao hoe mpiaro zon'olombelona dia ireo olona mandeha irery na anaty vondrona miaro na manandratra ny zon'olombelona na eny fotony na amin'ny sehatra nasionaly na koa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ary araka ny fanapahan-kevitry ny Conseil des droits de l'homme tamin'ny 2019 dia fantatsika ihany koa izany fa ny fokon'olona dia anisan'ilay mpiaro zon'olombelona dia tao anatin'io résolution io no namafisina fa tsy maintsy hajaina ny momba an'izy ireo ary classé en tant que défenseurs environnementaux izy. Ny maha-mpiaro zon'olombelona kanefa dia tsy azo lazaina hoe sa atao menamaimai-poana fa tsy maintsy arahana fepetra izy io. Dia ny fepetra takena amin'ny mpiaro zon'olombelona dia tsotra ilay izy ary misy karazany 3 angambany izay. Tsy azon'ny mpiaro zo ny mampiasa ny fankahalana, izany hoe tsy mahazo manao ny antsoina hoe recours à la haine ny mpiaro zon'olombelona. Tsy azony atao ihany koa ny manao ny fanavakavahana, izany hoe pas de recours à la discrimination. Ary farany tsy azony ihany koa ny manao recours à la violence na hoe manao herisetra. Dia rehefa mahafeno ireo fepetra ireo izany ianao dia azo antsoina hoe mpiaro zon'olombelona. Dia amin'ny mahasata-mpiaro zon'olombelona izay ianao dia tsy maintsy miezaka manaja ny lalàna misy eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia raha hiresaka mahakasika ny zo mametraka fitoriana isika dia misy fanontaniana apetraky ny tsirairay foana hoe manana zo izy miaro zon'olombelona fa amin'ny fomba ahoana ny ahafahany manao izany. Dia tsy inona akory ny fomba entina miaro ny zon'olombelona fa ny fametrahana fitoriana eo anivon'ny manam-pahefana. Dia ny endrika fangataha-pitsarana dia misy karazany maro eto Madagasikara. Voalohany indrindra izay tokony tadidintsika dia mialohan'ny hatongavana eny amin'ny fitsarana dia misy izany ireo manam-pahefana antsika afaka atonina sahady amin'ny alalan'ny antsoina hoe recours non juridictionnel na koa hoe fangatahana amin'ny manam-pahefana mba ahafahany maka fanapahan-kevitra. Manana endrika maromaro izy ireo ary anisan'ny tena voizin'ny société civile eto Madagasikara. Dia efa fantatsika daholo angambany fa ao anatin'izany ahitana ny hoe adsisika na hoe plaidoyer, ny antso-panairana na ny interpellation ary indrindra ihany koa ny lobby. Ny antony nametrahana an'io eto dia tokony fampatsiahivana ho antsika rehetra hoe tsy dia tena tsara loatra raha isaky ny manana olana dia miakatra eo anivon'ny fitsarana fa raha azo hifanarahana etỳ am-boalohany ilay izy raha misy fanapahan-kevitra azo raisina dia tsaratsara kokoa tsy miakatra fitsarana fa misy fandaniam-potoana sy fandaniana fitaovana ao anatin'izay. Dia eo akaikin'ny endrika fangataha-pitsarana izany dia misy ihany koa ilay fangatahana fitsarana tena any amin'ny androm-panjakana izany hoe recours juridictionnel. Dia ahitana karazany maro izy ireo misy ny fangataha-pitsarana mahakasika ny ady helika, misy ny fangataha-pitsarana amin'ny resaka ady madio na hoe recours civil, misy ny fangataha-pitsarana any amin'ny ady amin'ny fanjakana ary farany misy ihany koa ny fangatahana fitsarana eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Dia raha nandinika tsara ilay horonan-tsary nalefa tamin'ny voalohany teo iny isika dia efa anisan'ny lalana nandalovan'ny ireo olona ireo daholo ireo afa-tsy ny fangatahana eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Marina ihany koa moa izany fa eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia tsy voatery miditra amin'ny fangatahana fitsarana ny olona na vondrona iray fa misy ihany koa izany ireo antsoina hoe mécanisme tahaka ny examen périodique universel izay afaka andraisan'ny société civile anjara ka ahafahany miteny mahakasika ny zon'olombelona izay voatohitohina ao amin'ny samy firenena misy azy. Dia raha ohatra tsika hametrahana fanontaniana mahakasika an'ireo hoe manana lalana maro tsika mba ahafahana mampiatra ny zon'olombelona, maninona ary izy ireo no tsy mahomby? Dia tsotra angamba ny anton'izay satria ny mpiaro zon'olombelona dia miatrika sedra isan-karazany mandritra ny fanatanterahana ny asany. Anisan'izany ohatra hoe ny sedra izay omeny lalàna soratantsika ihany
Tsapa mantsy fa misy lalàna tsy dia tena maharakitra tsara ny atao hoe zon'olombelona ao anatin'ny lalàna be eto Madagasikara. Tsapa ihany koa fa maro dia maro ny herisetra atao amin'ny mpiaro zon'olombelona. Misy ihany koa ny karazana fanaparam-pahefana, izany hoe miendrika fitazomana ny amponja amin'ny tsy antony, fampiasana ny lalàna amin'ny tsy rariny. Misy ihany koa ny tsy fahampiana hoentinmanana, satria rehefa mametraka fitoriana ny olona dia vola aman-karena ny lany eo, ary matetika ny olona mametraka fitoriana dia eo amin'ny resaka io ny tena mahareraka azy hoy izy ny olona izay. Misy ihany koa ny fahasarotana mahakasika ny fombafomba amin'ny fitoriana, izany hoe tsy voafehin'ny olona ny mahakasika ny prosedura sy tsy fantany tsara hoe aiza ny lalana tokony hizorana, ary fanampin'izay dia misy ihany koa ny kolikoly matetika ary ny fisian'ny tsindry isan-karazany miatra amin'ny mpiaro zon'olombelona. Dia ireo rehetra ireo izany ny anisan'ny sedra andalovan'ny mpiaro ny zon'olombelona. Dia mba ahafahantsika manokatra ny fifampiresahana dia hitodika amin'ny namantsika eto akaiky eto hoe ahoana no fahitanareo an'ilay vidéo teo. Mankasitraka indrindra amin'ny fitenenana. Iarahantsika mahita tamin'ny horonan-tsary teo fa ny olom-pirenena dia efa mahalala sahady hoe inona ny fomba atao mba hitakiana ny zon'izy ireo tsy voahaja. Resaka moa ny namantsika tato teo hoe misy karazana fomba roa ahafahana mitaky ny fampanajana ny zon'olombelona. Eo ny voie juridictionnel sy ny non juridictionnel. Eo amin'ny non juridictionnel no asiako resaka kely satria niompana tamin'izay kokoa ny hetsika izay hitantsika tamin'ny horonan-tsary teo. Marina fa eto Madagasikara dia mbola tsy misy ny lalàna mifehy ny sata ahafahan'ireo mpiaro ny zon'olombelona manao ny hetsika fitakiana fampanajana ny zon'izy ireo. Fa kosa anefa tsy adinontsika fa eo ny lalam-pandrenana izay ao amin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo ao manome lalana ny olom-pirenena hitady ny rariny sy ny hitsiny ho an'ny olona rehetra. Dia ao anatin'izay isan'izany ohatra ireny hetsika hitantsika ireny. Ho an'ny fikambanana Liberté 32 manokana dia isan'ny tena voizinay ary miezaka mihitsy izay manaparitaka ny fampiroboroboana ny entsik'olom-pirenena tsy misy herisetra, izany hoe rehefa misy sy voahitsakitsaka na ihany koa misy tsy rariny mianjady amin'ny olom-pirenena dia mananjoa ary afaka manao hetsika avokoa ny tsirairay. Ny hitantsika tamin'ny horonan-tsary teo izao dia nitondra pancarte ny fokon'olona nilaza ny marary azy ireo ary nilaza ihany koa ny fangatahan'izy ireo. Dia ao anatin'izay indrindra mamela ahy ianareo hilaza kely mikasika ny ny ao amin'ny Liberté 32 manokana satria araka ny efa lazaiko teo dia izahay dia isan'ny mivohy an'izay entsik'olom-pirenena tsy misy herisetra izay. Misy sahan'asa tanterahanay hoe jilabo izay ao amin'ny Liberté 32 dia tao anatin'izay nanofana tanora aktivista izany mba ahay hitaky sy hanohatra ny tsy rariny tahaka ireny hitantsika tamin'ny horonan-tsary ireny. Misy karazany maro be moa io fitakiana io fa ohatra fotsiny izao ny hitantsika tamin'ny horonan-tsary teo. Ankoatr'izay tonga dia hidirako ngamba raha mety ny mikasika ny fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona. Araka ny efa noteneniko teo dia mbola tsy misy lalàna mifehy ny mpiaro ny zon'olombelona kanefa lasa hoe fehezin'ny miseho-référé amin'ny constitution fotsiny izany tsika fa tsy misy lalàna manokana miantoka ny fiarovana azy ireo nefa betsaka kokoa ny risika mianjady amin'izy ireo. Hitantsika teo izao ny von'olona izay nianjady tamin'ny mpikambana tamin'ny fokon'olona tsy fantatra, tsy vao marina mazava hoe misy ifandraisany tamin'ny fitakiana nataony ve. Na izany na tsy izany dia izay indrindra no
antony tena ilaina hoe ilana fametrahana an'izay lalàna ahafahana miaro ny mpiaron'ny zon'olombelona izay. Omenan'ny Monsieur Haga indray ny fitenenana. Misaotra anao Monsieur Stefana amin'ny fitenenana. Ao anatin'izay koa, tsy haiko tao anatin'iny orana tsara iny misy tsy firaisan-kina kokoa indraindray amin'ny lafiny satria moa zany tsy amin'ny orana tsara iny zany amin'ny fikambanana misy anay zon'olombelona koa indraindray na fiarahamonina manokana dia efa izy fiarahamonina ihany manelikilika anazy ohatra. Zany dia efa olana anankiray tokony iarovana ny zon'olombelona satria tsy voatery avy amin'ny fikambanana na entité manokana fa na fiarahamonina avy ary dia efa mety mitondra izay faniliklihana izay dia izay koa dia efa manakana an'ilay mpiaro hanatanteraka soamantsara ny izay andraikitra tiany ho atao, izay fiarovana tiany izay asa tiany andraiketana. Izay ny aloha tiako ambara amin'izay. Et donc, pour résumer l'intervention de nos participants, pour ceux qui ne parlent pas le malgache, il a été dit que les défenseurs des droits humains possèdent bel et bien un statut, mais le souci à Madagascar, c'est l'absence d'une loi spécifique encore pour consacrer justement ce statut. C'est pour ça que pour assurer leur protection, ils se réfèrent un peu plus aux droits fondamentaux et aux libertés publiques protégées et garanties par la Constitution. Par rapport à la deuxième intervention, M. Hague a surtout précisé que l'un des soucis qui se trouve actuellement au niveau communautaire, c'est l'existence de discrimination entre membres, qui est encore l'un des facteurs de blocage, dit-il, par rapport à la promotion des droits humains. Madame Faramalal, dia mba hiangaviana kely nge mba handray fitenenana sy hanolotra ny tenanao ianao azafady. Faly miarabantsika rehetra tompoko. Faramalala Rakotoarisoa, directeur territorial amin'ny Bionco Antananarivo. Ialana tsiny tamin'ny nisy olana connexion izahay teo dia nisy partie an'ilay reportage tsy hitanay ihany fa faly miarahaba nareo fiarahamonim-pirenena sy tsika rehetra mpanjay anjara amin'ny anio. Afaka tonga dia efa mitovy ilay fandraisako fitenenana tompoko sa présentation ihany no nomena? Afaka tonga dia raisinao ilay fandraisana fitenenana ka. Eny arany, misaotra indrindra. Ny Braomaleo tena hidiana mikolikoly dia miara-miasa mavitrika aminareo fiarahamonim-pirenena ary isaorana sahady izany ny fiarahamonim-pirenena. Izany fiarahamonim-pirenena izany dia tena voarakitry ny lalàna fa ankoatran'izay tena tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny paikady pirenena hiadiana mikolikoly na koa ilay lazaintsika hoe stratégie nationale de la lutte contre la corruption. Ny andininy fahafito ao amin'ny lalàna enina ambin'ny folo sy roa arivo aotra roapolo hiadiana mikolikoly eto Madagasikara dia manome andraikitra lehibe ao an'ny fikambanana samihafa ary tafiditra ao anatin'izany ny fiarahamonim-pirenena amin'ny ady mikolikoly eto Madagasikara. Izahay eto amin'ny Bionco dia tena mandrisika anareo firaisamonim-pirenena moa izany hanatanteraka ny andraikitrareo amin'izay fanaovana veille et interpellation izay mba ahafahanareo mampirisika ihany koa ny olom-pirenena asa anantona an'ireny ataontsika hoe tompony andraikitra maro samihafa ireny. Taperiko hatreo aloha ngamba ny fandraisako fitenenana fa raha mety dia afaka mbola miverina ihany ao aoriana kely. Misaotra anao Madame Faramalal. Comme nous avons aussi le plaisir de compter parmi nous Madame Marianne de Frontline Defenders, nous lui demandons de se présenter, notamment son nom et l'organisation à laquelle elle appartient, et si possiblement les activités qu'ils entreprennent dans le cadre de la défense et la promotion des droits de l'homme. Madame Mariam, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je m'appelle Mariam Sawadogo et je suis coordinatrice de protection
pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest à Frontline Defenders. Je suis parmi vous aujourd'hui parce que je travaille également sur Madagascar pour des raisons de langue. Alors, il faut savoir que Frontline Defenders est une organisation créée en 2001 pour uniquement veiller à la protection et à la sécurité des défenseurs des droits humains. Alors, je rejoins votre définition des défenseurs des droits humains, qui est une personne à titre individuel ou en groupe qui décide de promouvoir et lutter pour le respect des droits humains partout dans le monde de manière non violente. Alors, pour aider efficacement les défenseurs des droits humains, Frontline Defenders s'est doté de plusieurs moyens. Donc, nous faisons du plaidoyer pour les cas spécifiques des défenseurs qui se font agresser, arrêter ou qui sont l'objet de menaces, afin de soulever la question auprès des autorités, mais également auprès des ambassades et des missions diplomatiques qui sont présentes dans le pays, ou même au niveau des Nations Unies à Genève et à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, Frontline Defenders, pour faire le plaidoyer également, fait des soumissions à l'examen périodique universel lorsqu'un pays est examiné par d'autres États membres du Conseil des droits de l'homme. Et en plus du plaidoyer, nous avons des outils pratiques pour veiller à la protection des défenseurs. Nous avons des formations en sécurité physique et en sécurité numérique. Nous avons un programme de subvention qui peut permettre à Frontline Defenders de payer les frais d'avocat pour les défenseurs qui n'ont pas les moyens et qui se font arrêter. On peut également faire du soutien médical pour des défenseurs qui sont malades ou alors qui ont été tabassés, qui ont besoin d'aller voir un médecin. Frontline Defenders peut également faire de l'assistance familiale pour un défenseur qui a perdu son emploi et qui n'a pas les moyens de prendre soin de sa famille. Frontline Defenders peut également, dans des cas d'extrême urgence, procéder à des relocalisations d'urgence. Donc, c'est-à-dire, on va exfiltrer le défenseur de la zone de risque et l'amener dans un endroit beaucoup plus sécurisé pendant 3 mois pour qu'il puisse continuer son travail en sécurité et ensuite revenir. Alors, dans certains cas, le défenseur ne peut pas revenir et la situation sera appréciée en fonction du risque et de la menace qu'il y a en ce moment-là. Alors, en plus du plaidoyer que nous faisons, en plus également des subventions que nous octroyons, nous pouvons, dans certains cas, aider les défenseurs à renforcer leur système de sécurité, c'est-à-dire à la maison ou au bureau. On peut aider les défenseurs à installer des caméras, à installer des alarmes, à avoir des chiens de garde, à avoir des gardiens, ou alors à mettre des fils barbelés autour des murs, voilà, s'ils ne sont pas très hauts, pour empêcher que ceux qui veulent attaquer les défenseurs puissent avoir facilement accès à leur maison ou à leur bureau. Donc, c'est une présentation brève de Frontline Defenders. Je suis là pour d'éventuelles questions et voilà, j'apporterai des réponses aux besoins. Merci. Merci beaucoup à Madame Mariam pour votre intervention. Raftina zany teneny Madame Mariam pour amin'ny Frontline Defenders dia ny asan'zareo dia tena miompampana tanteraka amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ka tanterahany ao anatin'izany matetika ny interpellation na hoe ny antso fanairana, misy ihany koa ireo hetsika antsoina hoe plaidoyer na atsisika, ny fandraisana anjara amin'ny rapport périodique universel EPU any amin'ny Nations Unies, ary amin'ny maha-olona miompampana amin'ny zon'olombelona azy dia miezaka ihany koa zany zareo manome fampiofanana ireo olona mpiaro ny zon'olombelona. Dia ao anatin'izay asa izy dia tsy misalasala ihany koa miantoka ny antsoina hoe frais d'avocat ho an'izay olona manana fahasahiranana amin'izany, ary ihany koa miditra ihany koa zany zareo amin'ny fiarovana ara-batana ihany koa an'ireo mpiaro zon'olombelona raha toa ka misy olana ry zareo. Dia manoloana ny zavatra notenenina teo, misy fanontaniana manaraka saika ho apetrako satria ao anatin'ny fanatanterahana ny asa dia tsy azo lazaina hoe mandeha ho azy ny zavatra atao fa tsy maintsy misy ny sakatsakana. Saika antany antsika rehetra ry aho hoe manahoana ny fahatsapanareo ny sakana misy eo amin'ny asa ataonareo, dia tsapanareo ve ireo sakana sy tsindry ireo fa tena manimbatsembana ny tanjona tianareo tratrarina. Madame Enso angamba ny mentsika fitenenana voalohany. Ie, misaotra anao na me fitenenana. Mikasika ny hoe sakatsakana amin'ny fanatanterahana an'izay hoe fiarovana ny zon'olombelona izay
misy fotoana hoe rehefa manao hetsika tahaka ireny manko a dia ny tanjona ao anatiny hoe hipaka amina olona betsaka ilay izy ary hisy fiantraikany tokoa amin'ny fivoaran'ny eo amin'ny fiarahamonina. Dia arak'izay ho anay manokana ny tena voizinay araka ny efa nolazaiko teo dia ny fanaovana hetsik'olom-pirenena tsy misy herisetra. Dia misy fotoana hoe eny an-dalambe izay no manatanteraka an'ilay hetsika. Dia eo amin'izay no mety hoe misy tranga sakatsakana indraindray satria misy fotoana hoe tsy mahazo alalana. Raha marimarina kokoa ny hetsika atao raha hoe fotoana fohy ny anatanterahana azy, izany hoe tsy manelingelina ny fifamoivoizan'ny eo amin'ilay toerana izany ary ihany koa tsy miteraka fikorontanana ho an'ny manodidina dia tsy tokony misy olana mihitsy ny fanatanterahana azy nefa misy fotoana araka ny efa lazaiko tsy mahazo alalana ny fanatanterahana an'izany. Ankoatran'izay ihany koa isan'ny hoe tsy sakana ny ilazako azy fa ahoana re izany eo amin'ilay olona manatanteraka an'ilay satria miantso namana maro arak'izay tokony maro araka ny izay tratra izay rehefa manao hetsika tahaka ireny. Dia ho antsika eto Madagasikara mbola maro no tsy sahy miseho mivantana hoe manao an'ity fitakiana ity. Ohatra manokana raisiko amin'izany nisy fotoana izay teo Analakely nanao hetsika fitakiana fandriampahalemana satria eo Analakely dia matetika misy ny sito mahery, ny fanendahana. Dia nisy hetsika notaritin'ireo mpiantsehatra ao amin'ny Dilabo teto Antananarivo nanao hetsika hoe mikasika amin'ny fanoherana an'izay atao hoe herisetra mianjady amin'ny olom-pirenena izay. Dia niantso namana izay betsaka ny avy fa tsy azoko lazaina hoe mbola tsy tena tratra ny tanjona satria izay nanantena hoe maro be tsy tambisaina ny olona ho avy eo satria tsy vitsy amintsika angamba no efa hoe niaran'izany hoe arim-paosy fanendahana teo Analakely izany na tsy tsika mivantana fa mety hoe ny manodidina antsika. Dia isan'ny hoe lesika angamba ny ilazako azy isan'ny lesika amin'ny fanatanterahana an'ireny fitakiana ny fanajana ny zon'olombelona ireny ny tsy faharisian'ny olona sasany. Mety hoe misy andraikitritsika firaisamonim-pirenena ihany satria maro mbola tsy mahafantatra. Misy ny mandalo dia tsy mahafantatra dia manontany fa misy ny mandalo dia mihevitra ny sasany hoe inona koa ny ataon'ireto olona ireto izany hoe maro ny tsy mahafantatra dia adidintsika firaisamonim-pirenena ihany koa no mampahafantatra ny olom-pirenena hoe isan'ny fomba anankiray ahafahantsika mitaky zoa ny hetsika tahaka ireny. Tsy ireny ihany fa misy maro isan-karazany izy fa ho faranako amin'izay aloha ngamba ny ity fandraisam-pitenenana ity fa afaka mbola tohizana rehefa eo. Ave manoloana an'izay fanontaniana izay. Tsy misy kamanka. Raha ohatra tsy manana fanamarihana Monsieur Yaga dia omena ny Madame Faramalala vao amin'ny Bianco indray ny fanontaniana. Madame Faramalala. Mety manana olana amin'ny fifandraisana indray angamba ny Madame Faramalala. Eny tompoko. Azafady miala tsiny indrindra fa tena somary nisy olana amin'ny fifandraisana. Ilay fanontaniana teo ve afaka mba averina azafady indrindra tompoko fa tena tsy nahare fa ratsy ilay fifandraisantsika teo azafady indrindra. Eny tompoko, ilay fanontaniana napetraka tamintsika teo izany mahatsapa be ianareo fa misy sakana na tsindry eo amin'ny fanatanterahana ny asa ataonareo. Dia hoe ahoana ny fomba fahitanareo an'izay? Miala tsindry tompoko, mba te hametraka fanontaniana inona le asa inona io tianareo anontaniana io hoe mahatsiaro hoe sakana sy tsindry, le asa inona azafady indrindra? Le asanay miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena ve?
na le asa miaraka amin'ny fiarahamonim-pirenena izy io na koa le asa amin'ny ady amin'ny kolokolo sy ny fiarovana na nisy ay eny ary eny tompoko ny atreto dia isaorana ny organisation société civile amin'ny fiara-miasa amin'ny bingo izahay atao anivon'ny maleo tena hidiana amin'ny kolokolo dia tena mandrisika anareo fiarahamonim-pirenena hanatanteraka an'izay andraikitrareo andraikitrareo izay satria dia tena voarakitra ny lalàna amafisiko ihany ny lalàna mihitsy ao amin'ny andininy fahafito ny lalàna 120 aotra 20 no manome an'izay andraikitra ho an'ny société civile izay ahafahana manatanteraka ny andraiky ny lehibe dia le ataontsika matetika moa izany dia le hoe vay interpellation hatreto aloha mbola tsy hitako hoe nisy ny sakana amin'izay ahafahana miara-miasa tsara amin'ny société civile izay angambany misaotra tompoko. Misaotra ny Madame Faramalala. Maintenant, nous allons reposer la question à Madame Marianne de Frontline Defenders. Madame Marianne, par rapport à l'exécution de vos actions, à la mise en œuvre de vos activités par rapport à la protection des droits de l'homme, est-ce que vous pensez qu'il y a des défis à relever et des obstacles à surmonter et surtout, comment est-ce que vous percevez l'ensemble de tous ces phénomènes? Merci. Merci pour la question. Alors, en termes d'obstacles dans la mise en œuvre de nos actions, il faut dire que souvent, nous sommes confrontés... Oui, alors, excusez-moi. Voilà. Il faut dire que très souvent, nous sommes confrontés au manque de diligence souvent des autorités. Voilà, parce que il faut dire que c'est des questions assez sensibles sur lesquelles nous travaillons et parfois il n'est pas toujours facile de pouvoir dialoguer avec les autorités qui ne sont pas souvent joignables. Voilà, nous essayons parfois de les rencontrer ou même de les solliciter sur certains cas afin qu'ils puissent par exemple libérer le défenseur ou alors faire cesser la longue procédure judiciaire. Mais parfois nous ne recevons pas de réponse. Et je pense que c'est véritablement l'obstacle majeur dans la mise en œuvre de nos actions. Voilà, la relation que souvent compliqué l'exécution de nos activités. Mais sinon, en règle générale, en ce qui concerne la protection des défenseurs ou alors l'assistance que nous leur accordons, nous arrivons facilement à pouvoir mettre en œuvre nos activités, que ce soit pour les formations. Et voilà, dans certains pays, ce n'est pas toujours facile d'organiser des formations parce qu'il faut demander des autorisations au préalable. Et pour ces cas-là, nous favorisons plus les activités, les ateliers en ligne. Voilà, comme nous le faisons d'ailleurs en ce moment à cause du Covid-19. Donc, dans les cas où nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller dans les pays à cause des restrictions, à cause du niveau de surveillance, nous procédons à des activités en ligne. Voilà. Donc, c'est un peu les barrières que nous avons quelquefois pour mettre en œuvre nos actions. Mais sinon, en règle générale, nous arrivons très bien à apporter notre assistance aux défenseurs, que ce soit pour leur accorder les subventions ou alors que ce soit pour mettre en œuvre les différents ateliers. Mais par contre, pour ce qui est du plaidoyer avec les autorités, c'est beaucoup plus difficile. Merci. Raha fitinana izany ho an'ny mpieno atsika dia niteny Madame Marianne teo hoe ny zavatra manahirana ozy izy matetika dia rehefa tsy te hiara-miasa aminao ny manam-pahefana satria matetika mantsy izy ireo dia tsy mamaly ny antso ary tsy manokatra varavarana. Dia raha ny asa hafa ozy izy dia tsapa ihany hoe mandeha ilay izy satria milamina tsara ihany ozy izy ny fiarovana ny mpiaro zon'olombelona. Azo lazaina ihany koa hoe mora ihany manao an'ireo karazana formation na hoe fanamafisam fahaiza-manao ataon'izareo satria afaka atao en ligne. Fa nisy indro-kely manahirana fotsiny dia satria tsika ao anatin'ilay Covid-19 dia mbola sarotsarotra izany mangataka ireo autorisation ahafahana mampivory olona. Raha ohatra ka hoe mamela ianareo dia aokaritsika hanaraka horonan-tsary kely
izay ho ampidiriny namantsika avy ao amin'ny diverses unité mahakasika ny ampiaro zon'olombelona. Sotranao Stefana, mpiaro ny zon'olombelona tsy voatery fikambanana fa mety olon-tsotra koa ianao no miaro ny zon'olombelona. Ao anatin'izany nefa izay olon-tsotra izay koa mety hiaran'ny sakana ka ndao ary tsika hijery horonan-tsary kely mitantara ny tantaran'i Monsieur Emile Razafindremaka. Eny ary tompoko. Ny tenako dia Razafindremaka Emile Thomas mpiaro ny zon'olombelona. Manana fikambanana atao hoe ny to tsy mbazaina, izany hoe ny marina tsy mba zandrina. Ny anjara toeran'izany mpiaro ny zon'olombelona reny dia mahatsiaro maharary mangilifiry ianao manoloana ny fanososena ny asiny maha-olona. Na olona izy na olona izy na mitoerana izy na mitoerana izy, fa rehefa tsapa fotsiny fa vohitsakitsaka ny maha-olona anazy dia mahatsiaro anao fa tokony andraikitra amin'ny tokony anampinana azy ary tokony anoherana zany zon'olombelona zany. Ho ahy manokana moa dia eo miresaka tantsaha no tena natsapako fa maro loatra ny fanitsakitsahana ny zono azo azy ireny. Ka raha misy satria matetika tompon'andraikitra ara-panjakana, tompon'andraikitra ara-piarahamonina no mahatonga an'izany dia manana didy aho ny mampahafantatra an'izany tsy fetezana an'izany fanososena zany, manampy an'ireo victime amin'ny sehatra rehetra zany. Manana didy ihany koa ny mpiaro ny zon'olombelona ny tenako manokana manao ny fanabeazana ary indrindrandrindra raha mety ny misy mety manana dia ny mankifana. Zaho dia misehatra amin'ny zon'olombelona amin'ny ankapobeny fa kosa nasongadiko manokana kosa reto sehatra efatra reto dia ny fiarovana ny zontasaha amin'ny tany, ny tsy fandriam-pahalemana, ny ady amin'ny kolokolo ary indrindrandrindra ny fitantanana ankapobeny eo amin'ny mpitondra sy ny hoentina. Tsy mora tokoa ny misehatra amin'ny zon'olombelona satria maro tokoa no ifandonana satria mety tsy mitovy hevitra matetika ny mpitondra sy ny hoentina ka ny mpiaro zon'olombelona noho izy miteny sy milaza sy manapotsipotsika ny zavatra tsy mety dia tsy sakan'ny mpitondra sasany zany ka matetika izy manana ezaka ny anapepo ary indrindrandrindra raha mamorona zavatra mihitsy ho an'ny mpiaro ny zon'olombelona mba hampitahotra azy mba tsy asahiny inteny intsony. Ka everiko angamba ary zay indrindra angamba ny antony anankiray nahatonga ahy ho misamborona ary nogadraina mihitsy ahy. Ka ho anahy ilaina ny vahaolana, tokony hatsaraina ny fiaraha-miasa ny mpitondra sy ny mpiaro ny zon'olombelona amin'ny tokony hisian'ny lalàna miaro ny mpiaro ny zon'olombelona zay sorana sahady ny ASDED zay nanana inisiativa ny siny io fa ny andraisana anazy fantana na olanina na tsy olanina zay ngamba natotsika hoe zavatra olana be dehibe eto amintsika ary mbola fahavitsiny olona say satria sarotra ihany izy io satria mifanehitra amin'ny resaka kolokolo moko izy raha tsy teny fotsiny amin'ny atao hoe resaka fitsarana zay somary mbola manahirana ihany eto amintsika satria misy amin'ireo mpitsara zay tena fanaravoatra efana loatra. Ny rafitra fantatro aloha eto Madagasikara dia ny tsy azo divirana ny au commissariat de droit de l'homme. Raha ny eto Madagasikara aloha dia isorana fanjakana nametraka ny CNIDH, ny ASDED ary ihany koa ny rafitra sasatsasa zay miaro zon'olombelona ihany dia ny médiateur, ao ihany koa ny komiteny mpiaro ny fihavanana. Zay angamba amin'ny ankapobeny rafitina ny atao hoe
resaka zon'olombelona araka n'ireo fanontaniana mipetraka. Monsieur Emile Thomas, mivantana tanaty Zomato angambany ianao azafady? Faly miarabanao, fahasalamanao? Maheno ianareo? Oui, maheno soamantsara ka. Salama tsara tompoko. Saika mba anontany hoe ahoana moa izany fivoaran'ny saika mba anontany manahoana ny fivoaran'izay fanenjehananao izay taty aoriana taty izao? Hatramin'izao aloha ny fantatra amin'izy io dia nandinany. Azo lazana hoe fantatro hoe iaroviana ny anisany azy fa disorko dia tamana ndraikindraikitra daholo aloha ny mpiaro ny zon'olombelona eto amintsika eto Madagasikara raha tsy teny fotsiny ahako ny commissariat izay niteneny teo sy ny frontline défendeur izay niteny teo tsy tena nanampy anisy amin'io resaka nahazo io. Ateto aloha izany dia mbola tsy fantatra ny ezaka mafy ara ny roy sy ny mpiaro zon'olona hafa izay taritiny ao amin'ny mira sy ny mpikambana maro samihafa ho plateforme dia nanampy be dia be amin'izy io fa hatreto dia tsy fantatra ny mety ho toiny fa dia mbola miasa manohy ny asako foana hatreto fa ny rarina amintsika dia nisy ny firaisan-kina amin'ny zavatra ohatran'ny tony fa zay manko ny tsy ampy eto Madagasikara tsy dia nahampy loatra ny mirahina sy ny saraka mbola zao. Allô? Ok, misaotra anao Emile Thomas, nizaran'izay vaovao kely izay. Aveo koa amin'ny Monsieur Stéphane angamba ny fitenenana. Misaotra anao Monsieur Iaga, misaotra anao ihany koa Monsieur Thomas amin'ny fandraisana anjara amin'ny fitenenana teo. Pour l'assistance qui ne parle pas le malgache et qui a suivi la courte vidéo et l'intervention de Monsieur Thomas, il s'agissait d'un court témoignage par rapport aux conditions dans lesquelles notre ami défenseur des droits de l'homme se situe actuellement. Pour résumer le gros de son message, il a dit que les poursuites contre lui étaient toujours en cours, qu'il y avait toujours des pressions en tout genre. Mais heureusement, dit-il, il existe les organisations de la société civile qui se sont regroupées autour de son cas et il a signifié à cet effet que le plus important pour nous, c'était de demeurer dans l'union, dans l'unité, dans la fraternité. Sotrano, Monsieur Thomas. Saka hiverina any amin'ilay resadresaka sy le tapatapa indray zany tsika dia satria tsika moa amin'izao anatin'ny antsoina hoe amehana ara-pahasalamana na hoe état d'urgence sanitaire dia saika anontany ny olona eto zany tsika hoe tsapanareo hoe fa nisy fiakaran'ny fanebatebana zon'olombelona sy ny mpiaro zon'olombelona nandritra ny pandémie Covid-19 ity dia fanontaniana faharoa manaraka an'izay dia hoe nisy fipetrahan'ny raisinareo ve manoloana an'izay. Ameontsika ny Madame Entso ny fitenenana. Mankasitraka anao na amin'ny fitenenana. Tao anatin'ny ity valanaretana coronavirus ity dia maro tokoa ny tranga tsy fanajana zon'olombelona tsika rehetra izay manaraka izao adi-hevitra izao angamba dia efa samy mahita eny amin'ny andavanandrom-piainana eny ary indrindrandrindra amin'ny fahalalam-baovao izay mandeha amin'ny fahitalavitra sy amin'ny onjam-peo. Manoloana an'izay tsy hoe misy ny coronavirus dia mijanona hatreo koa ny fitakiana amin'ny fampanajana ny zon'olombelona. Ny isan'ny hoe fomba fiaina izay tsy ho afaka vetivety atao anatin'ny fotoana fohy ity coronavirus ity dia mila hampanarahantsika manaraka an'izay koa ny fepetra raisina. Araka izany dia tsy mampitsahatra akory ny ady sy tolona izay atao ny coronavirus fa isan'ny vahaolana azo raisina amin'izany ny fampiroboroboana ny activisme en ligne. Ho anay Liberté 32 manokana izao dia isan'ny mivohy an'izay. Eo ihany koa ny atao hoe tsy voatery hoe midiny fotony izany rehefa manao fitakiana
isika fa misy fomba maro samihafa izay ahafahantsika manatanteraka izany amin'izao koa efa mivoatra be ny teknôlôjia dia ataoko hoe isan'ny fomba tsara azo trandrahana mihitsy izay fa tsy hoe voatery zavatra ratsy araka ny voalaza matetika foana ny ampiasantsika an'ireny fivoaran'ny teknôlôjia ireny. Ho anay manokana izao dia isan'ny fomba ataonay ny fampiasana décor Facebook dia entanina ny namanay rehetra dia arak'izay entanina ihany koa saina manentana ny namany hampiasa an'izany. Isan'ny fomba azo trandrahana ihany koa anaovana fitakiana ny fanaovana lettre ouverte ohatra. Tamin'ny heritaona efa nisy ny coronavirus dia ny tanora tao amin'ny Liberty 32 tsy nitsahatra tamin'izay hoe nisy ny coronavirus dia tsy nanao hetsika fa tamin'ny andro maneran-tany ho an'ny fahatanjorana izao dia nanao taratasy misokatra ho an'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ireo tanora mpiantsehatra amin'ny dilab ireo. Dia isan'ny takiana tamin'izany ny fampiroboroboana ny fandraisana anjara ny tanora amin'ny fanapahan-kevitra eo amin'ny firenena, izany hoe eo amin'ny sehatra rehetra. Ohatra fotsiny izay nolazaiko aminareo izay fa misy fomba maro be samihafa mbola afaka trandrahana, ahafahana manohy ny tolona, ahafahana ihany koa miaro ny zon'olombelona. Misaotra tompoko. Monsieur Hag, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'intervention? Oui, aussi. En fait, dans nos actions aussi, on avait prévu de faire, durant la pandémie de l'année dernière, on avait prévu de faire des descentes dans les écoles et tout, mais pandémie oblige, on était obligé de rester chez nous. C'est l'une des conséquences qui a freiné la promotion des droits humains de notre côté. Et il y a aussi le fait de... Mais on a quand même trouvé des solutions. En fait, en visant aussi, dans nos activités, on vise aussi à redonner du travail à des travailleurs du sexe. Et durant la pandémie, à cause du confinement, ces travailleurs du sexe et travailleuses du sexe ne pouvaient pas exercer leurs fonctions. Et dans cette optique, on a créé un atelier pour faire une reconversion. Pour faire leur reconversion, et c'est pour ça qu'on a créé un atelier qui s'appelle Color Up, qui aide les travailleurs du sexe qui veulent changer de métier dans la couture, et on leur donne aussi une formation en entrepreneuriat. Et c'est tout. Monsieur Hag. Madame Yanta Malala, so dia manana ambara mahakasika an'izay fanontaniana izay. Nisy fiakaran'ny fanimbazimbana ny zon'olombelona ve nandritra ny pandémie Covid-19? Nisy fepetra manokana niraisinareo ve mahakasika an'izay? Misaotra tompoko. Araky ny efa voalaza teo aloha ihany fa ny Biankoko dia anisan'ny mpiantsehatra amin'ny fampanajana ny zon'olombelona. Mare ve tompoko tsika azafady indrindra? Rehefa somary tapaka ilay teninao voalohany teo. Ay, andraso ara fa ho averiko hoe araky ny efa voalaza teo aloha ihany dia tsara foana mitondra fanamariana hoe ny Bianco ihany koa dia anisan'ny mpiantsehatra amin'izany fampanajana ny zon'olombelona izany. Ary arak'ilay voalazako teo ihany hoe raha amin'ny lafin'ny fanabeazana sy fisorohana no jerentsika dia manana anjara toerana lehibe dia lehibe ny firaisamonim-pirenena amin'ny fanaraha-maso sy ny fanairana. Ny andraikitra ny Bianco nefa tsy mijanona fotsiny ihany amin'ny fanabeazana sy fisorohana fa anisany ihany koa ampanajana ny zon'olombelona dia ny fanokafana fanadihadiana amin'izay eritreretintsika fa trangana kolikoly izay raisin'ny olom-pirenena ho toy ny fanaovana tsindry azo lena. Ny tsara nefa no mitondra fanamariana fa tsy ny tsindry azo lena rehetra kory no atao hoe kolikoly fa misy ihany
ireo otsindry azo lena izay tena raisina hoe misy fandikan-dalàna kolokolo ihany ary arotina ihany ny firesadresahana ohatr'izao mba ampahafantarana ny olom-pirenena fa ny fanadihadiana izay atao ety Ambianco dia mijanona fotsiny ho fanadihadiana ary rehefa vita ny fanadihadiana dia alefa eny amin'ny pôle anti-corruption ny dossier izany hoe tsy manana fahefa-pitsarana izany ety Ambianco tsy ny Bianco izany no manameloka na tsy manameloka rehefa mahita trangana fandikan-dalàna ohatran'izany fa alefa eny amin'ny fitsarana. Tsara ihany no mizara ho antsika mpijery, ho antsika firaisamonim-pirenena fa amin'ny andininy fa 2020 anio lalàna 2024 io dia milaza mazava ny fiarovana ny mpitoro sy ny vavolombelona na ilay ataontsika hoe protection des dénonciateurs et des témoins dia mamela ahy ianareo hamaky azy vetivety satria fo dia fo izy ity. Ny fiarovana ny mpitoro sy ny vavolombelona ny tale général no miantoka amin'ny fiarovana ny tsy ambaratelo mombamomba ny olona voakasika amin'ny fitorohana anisan'izany ny mpitoroka ny vavolombelona ary ireo mampafantatra ireo lazaina fa manao kolokolo. Ny fomba fiasa fiana miaro ny vaovaoangina sy mifandroy amin'ny fitorohana. Misaotra tompoko. Misaotra anao Madame Ianta Malala. Dia azafady indrindra tompoko averina kely amin'ilay fanontaniana fa ny sovaliko ilay fanontanianao. Nisy fanontaniana teo hoe tao anatin'ny Covid tompoko dia azafady indrindra fa tapaka kely indray ilay connexion-ko teo. Ilay fanontaniana teo izany dia hoe ao anatin'ny pandémie Covid ve nahatsapa ianareo fa nisy fiakaran'ny fanimbazimbana ny zon'olombelona. Raha ataoko hoe tarafiny amin'ny fitorohana tonga ety anivon'ny Birao Malao tena iadina amin'ny kolokolo dia mazava ho azy fa nisy ny fitorohana nahakasika an'ireny Covid ireny. Ny tena statistika exacta angamba tsy eto am-pelantanako hoe ohatry ny ahoana ny tranga tena nahitana fa tsy fanajana ny zon'olombelona nandritran'izay crise sanitaire moa izany pandémie ny ainantsika izay fa tiako ihany mampafantatra anareo hoe ny site web Ambianco dia mamoaka ihany koa ny statistika na fanadihadiana izay afaka consulter-tsika rehetra fa raha n'izao aloha tsy misy tena isa exacta eto am-pelantanako. Misaotra tompoko. Misaotra anao Madame Ianta Malala. Madame Mariam, nous allons vous poser la même question qu'aux intervenants de tout à l'heure. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a eu une augmentation de la violation des droits de l'homme durant la pandémie de Covid-19? Et aussi, quelles sont les mesures que vous avez prises à cet effet? Merci beaucoup pour la question. Alors, au niveau de Frontline Defenders, effectivement, nous avons eu plusieurs cas de violation des droits des défenseurs, notamment des défenseurs qui n'arrivaient pas à aller observer les violations qui se commettaient parce que très souvent, il y avait des restrictions qui faisaient que les voyages entre les villes étaient interdits. Donc, on a observé beaucoup de violations en termes de déplacement des défenseurs. On a également eu beaucoup d'agressions physiques sur les personnes, les défenseurs LGBTI et également les travailleuses de sexe qui ne pouvaient plus travailler la nuit vu les couvre-feux qu'il y avait, les mesures d'état d'urgence qu'il y avait également. Également, on a eu aussi le cas des communautés qui luttaient contre les accaparements de terre, qui nous disaient qu'il y avait encore des accaparements qui avaient lieu malgré l'état d'urgence, malgré le fait que la pandémie allait bon train. Et donc, pour aider ces communautés-là, vu que on ne pouvait pas très souvent procéder à des relocalisations d'urgence, on faisait souvent des relocalisations. Donc, au lieu de prendre le défenseur et de l'emmener dans un autre pays ou alors dans une autre ville, vu que ce n'était pas possible avec la fermeture des frontières et l'état d'urgence, on procédait à des relocalisations internes, c'est-à-dire où ils étaient, dans la ville où ils étaient, on les emmenait dans d'autres endroits sécurisés
dans la même ville. Voilà, donc soit ils vont quitter ce quartier pour aller vivre à l'abri dans un autre quartier tranquillement, ou alors on a procédé également à beaucoup de formations en ligne, comme on l'a dit, parce que les défenseurs étaient soumis non seulement à des restrictions, ils devaient rester chez eux, mais ils devaient utiliser beaucoup Internet, se connecter sur les différents réseaux sociaux. Et très souvent, on avait des cas de comptes Facebook bloqués ou alors de comptes piratés, etc. Donc, on les a aidés à mieux identifier les risques qu'il y avait au niveau digital. Voilà, donc on les a soutenus aussi au niveau digital. On a également envoyé des subventions aux défenseurs pour qu'ils puissent voilà, s'acheter des masques, des gels mains, etc. Donc voilà un peu le soutien que nous avons eu à mener durant cette pandémie de Covid-19. Merci. Merci Mariam pour votre intervention. Ho an'ny namantsika manaraka amin'ny teny malagasy dia ny teny moa zany ny madame Enso teo hoe tena tsapa tokoa fa nisy fahasarotana nandritry ny pandémie Covid-19 manoloana ny fiarovana ny zon'olombelona. Dia mba ahafahan'zareo manohy ny asany moa zany dia nisy ny antsoin'zareo hoe activisme en ligne, izany hoe mampiasa ny tambazotra tserasera mba ahafahana maneho hevitra sy manaitra ny mpitondra. Dia nisy ihany koa zany vahaolana nofokarin'zareo avy ao amin'ny dilaby ary tsy nitsahatra ihany koa zareo amin'ny fanoratana taratasy misokatra amin'ny manam-pahefana. Ny namantsika avy amin'ny Diverses Unités izay soloa tenany aga teo dia niteny indray izy hoe misy sakana amin'ny fidinana eny amin'ny sekoly sy ny fiarah-miasa amin'ny ankizy sy ny mpampianatra. Dia niteny ihany koa izy hoe lasa nisy fahasahiranana betsaka hozy izy ho an'ny mpivarotena teto Madagasikara. Dia izay nahatokan'zareo hoe hanao atrik'asa mba ahafahana mitady asa ho an'zareo izany hoe manao ny antsoina hoe reconversion. Niteny ihany koa madame Maianta Malala vao amin'ny Bianco hoe nahatsapa tokoa ry zareo fa nisy fanimba-zibana ny zon'olombelona nandritry ny pandémie Covid-19. Tsy afaka nilaza atontanisa moa izy fa nanamarina hoe tena nisy dia nisy tokoa izy io ary nanamafy foana izy hoe miara-miasa mafy amin'ny société civile ry zareo ary misy zavatra maro ihany koa ataon'ny Bianco mba ahafahana manefitra izay fisian'ny fanimba-zibanan'ny zon'olombelona izay. Dia nanentana antsika moa zany izy hijery ny site web an'ny Bianco mba ahafahan'ny tsirairay mijery mahakasika ny asa tanterahan'zareo ary ihany koa ny atontanisa isan-karazany mahakasika ny andraikitra sahan'ny Bianco. Miala tsiny, lasa teny anaka. Dia ny madame Mariam indray moa zany dia niteny izy hoe tsapa fa betsaka tokoa ireo fanimba-zibana ny zon'olombelona. Nisy ireo mpiaro zon'olombelona niara-ny agression physique hozy izy nisy ihany koa ireo olona nakisaka toerana. Tsapany ihany koa tany amin'ny isen'zareo hoe sahirana ny mpivarotena ary tsapany ihany koa fa nandritry ny pandémie Covid-19 dia niakatra ambony dia ambony ny fakana tany na hoe accaparement de terre. Dia niteny moa izy teo hoe zareo na dia tsy afaka nanao zavatra firy ary dia nisy mesura ihany afaka niraisina. Dia anisan'izany ny antsoina hoe relocalisation interne, izany hoe akisakisaka eo amin'ny toerana misy azy ihany les mpiaro zon'olombelona. Comme nous avons aussi parmi nous une intervenante, Madame Geraltera de l'UNESCO, nous allons la laisser se présenter et aussi la laisser faire une petite présentation pour nous présenter un peu ce qu'elle effectue dans le cadre de leurs travaux. Madame Geralter, la parole est à vous. Merci beaucoup pour me laisser la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bon? C'est bon. Ok. J'aimerais vous présenter déjà dans un premier temps ce que fait l'UNESCO et également ce que fait l'UNESCO dans le cadre de la défense des droits dans le cadre de la défense des défenseurs des droits humains. Je vais préparer une petite présentation. Je ne sais pas si on peut la projeter ou alors si je dois la projeter moi-même. Oui, on va te donner...
On va te donner la permission de partager ton écran. Génial, merci. C'est déjà opérationnel. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'UNESCO. L'UNESCO, c'est donc l'Organisation des Nations Unies pour tout ce qui va être Jay, culture, s'il te plaît. Oui. Jay. Oui. Est-ce que tu as déjà partagé ton écran? Parce qu'on ne voit pas non, encore. pas encore. Ah, ok. Parce que... Ah, c'est bon, je peux le partager. Alors, un instant. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Pas encore. Je vais recommencer la procédure. Attendez. Est-ce que là, vous voyez? Oui, là, ça va. Oui, là, on voit bien. Est-ce que tu peux mettre en PowerPoint, lancer la présentation? En plein écran? Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Si, c'est bon? Oui, ça là, c'est bon. D'accord. Donc, le projet Rari Armada est un projet qui est soutenu par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies et qui est mis en œuvre par l'UNESCO et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. C'est un projet qui tend à travailler sur la protection des jeunes défenseurs des droits de l'homme et les consolidateurs de paix pour permettre la cohésion communautaire et la paix sociale, comme vous pouvez le lire. C'est un projet qui a débuté en janvier 2021 et qui prendra fin en 2022. Et l'objectif, c'est de travailler dans 9 zones d'intervention afin d'identifier et de soutenir et de renforcer les capacités des jeunes défenseurs des droits de l'homme. Nous travaillons pour cela avec plusieurs ministères, dont le ministère de la Justice, celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, celui de la Jeunesse et des Sports, les collectivités territoriales décentralisées et les maisons de jeunes, et aussi également avec beaucoup d'organisations de la société civile, dont Liberty 32, qui est présent, et d'autres organisations. L'objectif, c'est vraiment de répertorier et de soutenir la protection des jeunes défenseurs, parce que comme on l'a dit dans toutes les interventions de tout à l'heure, il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme qui ont été observées, et notamment beaucoup durant la période du Covid, et qu'il est très important pour nous, dans le cadre du maintien de la paix, de pouvoir les soutenir et renforcer leurs capacités. Donc, selon notre théorie du changement, si les jeunes sans aucune discrimination sont dotés de capacités en matière de droits de l'homme, si les violations des droits de l'homme sont documentées, si les jeunes sans aucune discrimination mènent des entreprises et des initiatives pour un plaidoyer fort à travers la communication, l'information et la sensibilisation, dans ce cas, on va réduire les violences qui sont observées au niveau des régions et au niveau de tout Madagascar d'ailleurs, et renforcer la cohésion sociale. Ça, c'est un peu l'objectif. Et donc, les résultats que nous attendons, c'est que tous les jeunes, sans aucune discrimination, qu'elle soit religieuse, d'ordre ethnique, sexuel ou autre, puissent contribuer activement à la consolidation de la paix à travers l'engagement, la formation, la communication et l'encadrement sur la promotion des droits de l'homme, et que chaque jeune, partout dans Madagascar, puisse être un vecteur de messages de paix et participer à la surveillance des droits de l'homme à travers des structures organisées et un cadre légal. Donc ça, c'est globalement ce que fait Rari Armada. Et après, au niveau des impacts, on essaye cette année, on souhaite toucher 800 jeunes, et notamment à travers plusieurs activités que l'UNESCO va mettre en place. Et celui dont je voulais vous parler, enfin les deux dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est ceux qui sont mis en place directement par l'UNESCO dans le cadre de ce projet. Donc le premier, c'est le bootcamp qu'on va organiser autour des droits de l'homme. Donc l'objectif, c'est de réunir des jeunes dans toutes les régions de Madagascar et de leur permettre de pouvoir se réunir pendant une semaine pour qu'ils puissent avoir accès à plusieurs types de formations, que ce soit des formations sur les droits de l'homme, sur les droits de manière générale, sur la communication, comment est-ce qu'on fait une bonne communication, comment est-ce qu'on monte une stratégie de communication pour parler de ces projets, et également tout un volet de formation sur tout ce qui va être comment est-ce qu'on fait pour se mobiliser en réseau, comment est-ce qu'on fait pour renforcer le réseau qui existe déjà, et comment est-ce qu'on peut vraiment défendre les droits humains à Madagascar de façon efficace en étant un jeune sans aucune discrimination.
Donc, ces bootcamps seront ouverts à tous les jeunes de toutes les régions et on va bientôt lancer les inscriptions et avec nos partenaires. Et le deuxième projet sur lequel l'UNESCO travaille, c'est la mise en place de comités de paix qui seront mis en place en partenariat avec les FDS, donc qui permettent la sécurité au niveau des régions, mais également avec l'ordre des journalistes, avec des représentants de la société civile, mais qui seront surtout portés par des jeunes et qui seront en collaboration avec des observatoires des droits de l'homme qui seront mis en place, eux, dans un second temps, par l'OHCHR. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ces projets-là, parce qu'il est important de communiquer et qu'on sache ensemble tous les projets qui sont en place et que je pense que ça pourrait être un vrai accélérateur de compétences et d'actions pour les jeunes défenseurs des droits de l'homme. Et donc, j'aimerais vraiment en parler avec le maximum d'entre vous et que vous puissiez participer à ces activités. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, je suis disponible par mail et là aussi également. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci Madame Geraltera pour votre intervention. Rahavitiny zany antsika amin'ny teny malagasy dia nampiseho le namantsika teo ny tetikasan'ny zareo any amin'ny OHCHR dia tsy inona izy io fa tetikasa tohatsorika ho an'ny tanora miaro ny zon'olombelona. Dia misy vokatra roa lehibe moa zany andrasana avy amin'izy io. Voalohany dia mandray anjara amin'ny antsoina hoe consolidation ny tanorantsika, izany hoe amin'ny filaminana zany, mandray anjara amin'ny filaminana eto amin'ny tany. Ary ny vokatra lehibe faharoa ihany koa dia mba ahafahan'ny tsirairay zany ho lasa antsoina hoe vecteur de message de paix, izany hoe mpitondra ny teny makany amin'ny filaminana. Dia hamarana antsika anazy angambany misy fanontaniana valiana anatina 2 minitra apetraka ny mpandray anjara tsirairay avy. Dia fanontaniana antsika dia hoe raha ireny zany mahakasika ny fiarovana ny zon'olombelona no hitantsika sy tsapantsika, inona no fiarovana tianareo ho hita ao anatin'ny fotoana fohy na atsoatsy? Ao anatin'ny fiarovana ny zon'olombelona aloha dia tsara tsaevina hoe ny fitondram-panjakana no manana andraikitra voalohany amin'izay amin'ny alalan'ny fisorohana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona na inona io zo io na inona io zo io. Manarakarak'izay efa nolazaiko teo ihany ny fametrahana lalàna miantoka an'izay fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona izay satria maro ireo tsindry, maro ireo herisetra mety hanjady amin'izy ireo, ka mifanaraka amin'izay ihany koa dia tsara raha jerena manokana mikasika ny impunité an'ireo izay manao herisetra sy manao tsindrofa lava amin'ireny mpiaro ny zon'olombelona ireny. Dia ankoatr'izay ihany koa ny fampiarana ny lalàna azafady ary ihany koa ny fanatsarana ny lalàna efa misy. Ohatra fotsiny raisintsika amin'izany ny loi sur la cybercriminalité, izany hoe mba tsy ho hiaro fitondrana fotsiny izy ireny fa hiantoka fiarovana ihany koa ho an'ireo mpiaro ny zon'olombelona satria rehefa mihetsika ry zareo dia mifototra any amin'izy ireo indray ny hetsika ataon'izy ireo. Dia ankoatr'izay ary tena marana koa azy sady anaovako fanamariana kely mikasika ny nolazainy Andriamatoa Tomateo hoe tsy ampy firaisan-kina hozy izy, ka mikasika an'izay firaisan-kina izay dia tsara kokoa raha hitarina ny tambajotran'ny mpiaro ny zon'olombelona, izany hoe mivondrona mba afaka mifampiaro na dia mbola tsy misy ary amin'izao fotoana izao ny lalàna afaka mitondra an'izay fiarovana izay. Efa misy moa projet de loi mandehandeha ihany fa isan'ny fepetra afaka raisina dian'izao ny fanitarana izay tambajotran'ny mpiaro ny zon'olombelona izay. Misaotra tokoa. Saoranao, Monsieur Iago.
Tsisy anampiana amin'izay teneniny Antsoa izay angambany an, resaka fampiasa famolavolana lalàna miaro an'olombelona sy fampiarana an'izay angambany tena hoe tsindriako hoe tena ilaina amin'izao fotoana izao. Madame Faramalala avy amin'ny Bianco, inona no eritreretinao fa fiovana tokony hoentina manoloana ny fiarovana ny zon'olombelona eto Madagasikara? Atao fohifohy kely anga azafady. Ia, eny ary tompoko. Ho anay aty anivon'ny Bianco angamba dia fanentanana ihany e. Ho antsika sy ny fiarahamonim-pirenena mba tena hoe ametraka laharan-pahamehana ny sehatr'asa amin'ny adiny kolokolo ny fiarahamonim-pirenena mba ahafahana mivelatra bebe kokoa amin'ny adiny kolokolo. Hatreto dia tsapa fa mbola vitsy ireo fiarahamonim-pirenena manana champ d'activité majeur ny tena hoe miady amin'ny kolokolo a. Misy ireo hoe miaro ny tontolo iainana, miaro ny zon'ny vehivavy. Fa ampirisihana isika firaisamonim-pirenena mba tena hanana izay hoe champ d'activité majeur-ny a hoe miady amin'ny kolokolo izay. Ny toerana manokana ny roy Madagasikara izay tena manampy be ny Bianco eto Antananarivo fa dia fanentanana ho antsika rehetra fiarahamonim-pirenena eraky Madagasikara izay. Misaotra indrindra tompoko. Sotranao tompoko. Madame Mariam, nous vous posons la même question qu'aux intervenants. Que souhaiteriez-vous voir par rapport à la protection des droits de l'homme? Madame Mariam, est-ce que vous m'entendez? Je pense que Madame Mariam de Frontline Defender s'est déconnectée. Ho an'ny namatsika mihaino amin'ny teny frantsay, oui, pour nos intervenants, plutôt pour notre public qui écoute en français, nos trois intervenants ont donc partagé leur opinion par rapport à ce qu'ils souhaiteraient voir par rapport aux droits de l'homme dans le futur. Ils ont tour à tour évoqué que le plus important, en fait, c'est qu'on applique les lois, qu'il y ait des mesures effectives qui soient prises et possiblement qu'il y ait l'adoption de la loi par rapport aux droits de l'homme, aux protecteurs des droits de l'homme, mais aussi et surtout qu'il faut penser à réviser certaines parties du cadre légal à Madagascar, par exemple la loi sur la cybercriminalité. Madame Faramalala du Bianco a quant à elle effectué une intervention pour mobiliser les sociétés civiles, car elles sont un partenaire important par rapport à la protection des droits de l'homme, surtout dans la lutte contre la corruption. Et elle a ce faisant ajouté que la lutte contre la corruption devrait être l'une des priorités des organisations de la société civile. Kodia misokatra moa zany ny fanontaniana ho an'ny olona izay nanaraka antsika teo ka entanina isika rehetra izay manana fanontaniana na apetraka aminay izay tonga manatrika eo na amin'ny panelista nandray anjara tamin'ny tambazotra tseratsera na ihany koa amin'ny Monsieur Thomas na Madame Geralter mba ametraka ny fanontaniana mahakasika ny session antsika androany. Lionel, afaka miteny ianao raha ohatra ka hoe misy fanontaniana? Misaotra indrindra Stéphane, raha bandretrarehetra ihany koa. Ny anafy somary efa elaela ihany le fanontaniana fa mandeha moa le discussion dia ny anahy zany sady fanontaniana ny remarque ao anatin'le izy mahakasika an'le zon'olombelona. Tsara marena fa le zon'olombelona zany raha ny fieritreretako azy mety samy manana ny fijeriny azy ny tsirairay avy fa io tsy maintsy mifamatotra foana amin'ny resaka fomba misy amin'ny firenena anankiray na ny faritra anankiray. Ny tiako tenena ao anatin'izay dia hoe tsy azo mety misy zon'olombelona vao hitsakitsaka any amin'ny faritra hafa na ny firenena hafa nefa tsy eritreretin'ny firenena hafa hoe vao hitsakitsaka zany raha ohatra hiresaka fotsiny tsika ny resaka hoe zon'olona homosexuel zao ohatra
mety valable zany any Eropa ohatra, fa aty Afrika indrindra fa aty Madagasikara ihany koa mety manahirana liaro ny olona miaro zon'olona homosexuel aty, satria le fomba mihitsy io zany identité n'le firenena io a, dia raha ohatra ka hoe ampidirina eo le zon'olombelona velarina par rapport amin'izay le zon'olombelona dia lasa manimba n'le identité n'le firenena mihitsy raha iteny an'izay resaka homosexuel zay ihany tsika. Faharoa manaraka an'izay misadresse amin'ny Bianco teo, tsara moa zany raha nisy ministry ny fitsarana mihitsy teo, fa ny zavatra hita zany a, misy ny ohatra hoe misy ny Bianco, misy ny pôle anticorruption, sahala amin'ny tia metraka hoe misy sahala amin'ny hoe ny fisian'ireny zavatra ireny ve ny fisian'ny Bianco sy ny pôle anticorruption ve mifamatotra tsara amin'ny fahaleovantenan'ny fitsarana, sa lasa mampihena ny fahefana zay ananan'ny fitsarana, satria lasa soton'ny Bianco, soton'ny pôle anticorruption, ary mety ho soton'ny institut zay tsangana hafa eo ny fahefana zay ananan'ny fitsarana zany teo aloha. Zay ny mahakasika an'iny. Dia farany angamba n'le zon'olombelona ihany io tsy azo sarana amin'ny resaka fahantrany ny zon'olombelona, tsy azonao sarana amin'izany. Tsy midika zany hoe ny firenena mandroso dia voahaja soamantsara ny zon'olombelona, tsy hany, fa voamay tsy voahaja mihitsy ny zon'olombelona raha ohatra ka mahantra le firenena anankiray. Dikan'izay zany mila mifamatotra foana ny vulgarisation ny resaka hoe zon'olombelona sy ny fanarenana ny toe-piainan'ny firenena anankiray. Misaotra indrindra tompoko. Misaotra betsaka anao Monsieur Lionel amin'ilay fandraisana anjara. Kosa satria moa efa madiva ho tapitra ny fotoanantsika, dia avelantsika angambany ny namantsika eo amin'ny Bianco hamaly amin'izay fitenenana izay fanamarena sy fanontaniana izay a. Dia raha toa ka ohatra hoe mbola misy olon-kafa manana fanontaniana dia apetrao tsimoramora ao amin'ny rohin'ny vidéo ihany a, fa ezahanay variana tsimoramora ihany. Eny ary. Azafady mialatsy. Ohatran'ny tapaka izy teo dia tsy dia henonay loatra ilay fanontaniana nomena ny Bianco. Raha afaka mba averiny le namana teo azafady indrindra tompoko. Ya, le fanontaniana zany tsy ohatr'izao fanontaniana hoe ny resaka fahaleovantenan'ny fitsarana zany tsara ao raha nisy ministeran'ny fitsarana na solitena ny tonga teo, fa ny fisian'ny Bianco, ny fisian'ny pôle anticorruption sy izay institution mitovitovy amin'izay zay mety mbola hiforona avy eo ve tsy mampihena ny fahaleovantenan'ny fitsarana na ny andraikitra zay ataon'ny fitsarana teo aloha. Ya, misaotra anao. Ny fisian'ireo ataontsika hoe rafitra rehetra izay miady amin'ny kolikoly amin'izao fotoan'izao na ilay hoe système anticorruption dia samy manana ny andraikiny tsirairay avy izy ireo izay voafaritry ny lalàna mazava na ny ataontsika koa hoe ny stratégie nationale anticorruption. Ny stratégie nationale anticorruption koa dia mametraka ireo système anticorruption fantatsika tsara zany, misy ny Bianco, misy ny Samifine, misy ny pôle anticorruption, misy ihany koa ny CSI, comité pour la sauvegarde de l'intégrité, ary mbola miandry décret d'application moa zany ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Dia tsara foana ihany mampafantatra antsika fa ireo dia manana ny andraikitra ny tsirairay avy mba tena izay hoe ampanjary ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay. Raha raisiko manokana ny Bianco dia mbola mafisoka ihany hoe ny Bianco dia manao ny fanadihadiana ihany, tsy manana fahefa-pitsara. Dia misaotra antsika rehetra moa zany nanaraka an'ity tapatapa ity mahakasika ny zon'olombelona sy ny zo mametraka fitoriana. Dia isaorana manokana moa zany ny mpikarakara ny hetsika avoria, ny olona amin'ny coordination.
Isaorana ihany koa ny panélistantsika izay tonga teto a. Madame Entsoa avy ao amin'ny Liberty 32, Madame Faramalala avy ao amin'ny Bianco, Monsieur Aganiaina avy ao amin'ny Diverses Unités, Madame Mariam avy any amin'ny Frontline Defenders, isaorana ihany koa ny namantsika Geralter avy any amin'ny UNESCO izay nanao fizarana teo, ary indrindra Monsieur Thomas izay mpiaro ny zon'olombelona. Ka dia manentana antsika rehetra hanaraka ny toy ny programma eto amin'ny pejy, ary dia manao velomana ireo sahady ny tenako. Sotra tompoko.